dia mbola falindray miaraka amintsika ao anatin'izao teny fampahirezan'izao mba tonga antsika atoko tanteraka ny fitontanan'Andriamanitra na eo nivo ny tokantranontsika na eo nivo ny fiangonana na eo nivo ny firenena. Fantatritsika fa io Andriamanitra io tsy mba manary atsika ary samy manaiky ny akamaroan'ny olona fa ty firenena mamitsika ity dia firenena matahotra an'Andriamanitra ary izay no isaorantsika azy mandrakariva no ny fiarovany ka na inona zavatra mafy tsy maintsy andalovana toko izay nomen'Andriamanitra atsika dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy isika ny alohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray misaotranao mandrakariva izay satria tsy mitsaha miteny ianao indrindra amin'izao andro faran'izao satria marina tokoa ny teninao hoe miratsy izao fiainan'izao, tsy zavatra azo antenaina ety amin'ity izao tontolo izao ity fa fahoriana tsy misy fiadanam-po kanefa ho an'ny olona izay mitehitra tanteraka aminao manoloana ny zavatsarotra rehetra izay andalovana dia mahatsapa ny fiarovanao sy ny fitantananao ary izany indrindra ny isaorana ianao satria mariko ny fitiavanao sy ny famindrom-ponao lehibe izany satria ianao te aneo voninahitra aminay araka ny teny fikasana izay nomenay eo no mandafo manodidina azy ary voninahitra ho vony. Izany teny fikasana izany dia milaza aminay fa tsy maintsy sarotra ny lalana izorana kanefa matoky izay manana anao dia ny fanahinao masina tompo miasa mahery aty anatinay aty nafahanay mifikitra tanteraka aminao mihaino ny hafatra aminao ananja ny fiapetra rehetra apetraka ao mba hiadananay sy hanomananay ny fiainam-panahinay amin'io avy. Izao ny voninahitra ho ray io ny anaranao Jesosy, amen. Miaraba-tsika amin'ny anaran'i Jesosy nanona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tsy mora tokoa ny miazona ny marina satria tsy maintsy misedra zavatsarotra araka ny nambarantsika tamin'ny fampahirezana farany hoe lalàna tsy maintsy hiainana ny fanenjehana rehefa hiazona ny famarinana ary tsy tokony mitaitra ny amin'izany toe-javatra izany satria ao anatin'izany mihitsy no isehoany voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiarovany amin'ny lafiny anankiray mba hatoky an'Andriamanitra amin'izay lalina izorany isika tsiraray avy arakaraka ny toe-javatra sarotra andalovana fa amin'ny lafiny anankiray ihany koa dia ampiseho Andriamanitra amin'ny ratsy fanahy fa Andriamanitra ny tompo marika ny amin'ny fiainany zanak'olombelona ary mamaly ny olona araka ny asany. Tsara ny nataon'ny olona dia soa no raisin'ny olona avy amin'Andriamanitra, ratsy ny ataon'ny olona dia Andriamanitra ihany koa no mamaly arak'izay faratsiany izay. Ary izany no mahatonga antsika mondrika mandrakariva ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tsy handeha arak'izay heverintsika fa mety. Ny akamaroan'ny olona amin'izao vanim-potoana izao dia mihevitena fa mizotra amin'ny lalan'ny fahamarinana fa ny olona tena mandeha amin'ny fahamarinana marina dia olona tafaray amin'Andriamanitra, mihaino ny feon'Andriamanitra, mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary manaiky ny baikin'Andriamanitra. Fa misy ny olona mihevitra fa marina ny zavatra ataony ary rehefa misy ny fanenjehana na ny fanakianana tsy mba avy amin'Andriamanitra izany ary tsy azo lazaina izany olona izany hoe mandeha amin'ny fahamarinana satria ilay marina izay tazominy dia araka ny fisainany fony ihany. Ary izany mahatonga ny mpanao ohabola ny ilaza hoe misy lalana heverin'ny olona fa hitondra amin'ny fiainana ao sikanjo, lalana mivarina any amin'ny fahafatesana satria ny fomba eritreretany fa hanatanterahany ny fahamarinana heverin'ny tenany manokana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra nefa dia mahafantatra tsara mihitsy fa tsy maintsy enjehana izy ary miomana mandrakariva, tandrina mandrakariva satria toe-panahy.
tian'andriamanitra hiainan'ny olona izay vitandriman'izay. Zay no mahatonga antsika manaja ny fipetra maro isan-karazany manoloana ny loza mitranga sy ny famisavizana ny loza mbola ho avy. Tsy hoe maniry ratsy tsika fa ny soratra masina no milaza fa tsy maintsy andalo fahoriana dia izao tontolo izao ity, ary manoloana izay fahoriana sy loza maro isan-karazany izay mitranga izay. Zay no mahatonga ny soratra masina hanome baika mba hitandrina, tsy hoe eto amin'ity tany fandalovana ity fotsiny, fa fanazarana tian'Andriamanitra atao amin'ny olona izay ilay hoe mitandrina mandrakariva, miambina mandrakariva, satria manapetra ity izao tontolo izao ity. Ary rehefa tonga ny fotoana izay voatendrin'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana tsy ampoizina ary tsy misy mahalala, dia ho avy taka ny mpangalatra Jesosy. Andravany ity izao tontolo izao ity, ary eo no isehoany ny fitsarana farany izay nanao ny tsara ozy dia hitsangana ho any amin'ny fiainana mandrakizay, fa izay nanao ny ratsy kosa dia hitsangana ho any amin'ny fahamelohana. Ao anatin'izao vanim-potoana haveloman'izao no ahafahany manomana izay fiainana mandrakizay izay. Iverenantsika kely amin'ny Mateo 5:5 ka hatramin'ny 12. Mba ho fampahirezana antsika manoloana ny ady izay atrehantsika, satria tsy mahafaty antoka ny mandeha amin'ny marina miaraka amin'Andriamanitra. Lalana tsy maintsy lalovana izany, fa tsy hoe hijaly mandrakarivotsika, fa mba fahatsika migoka ny fifaliana manoloana ny sandrin'Andriamanitra izay mitsotra, miaro sy mamaolana antsika manoloana ny ady izay atrehany. Jesosy no miteny eto: sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana sy fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana, ary izay le marina izay no mahatonga antsika miresaka hoe rehefa hiazona ny marina dia tokony tsy ho taitra manoloana ny fanenjehana. Lalam-piainana tsy maintsy hizorana izany, satria ny vanim-potoana farany tahaka izao dia ady hifanandriana ny tsara sy ny ratsy, hifanaovan'ny Satana amin'Andriamanitra, ary hamelezany devoly ihany koa ny olona izay mifikitra amin'Andriamanitra, satria tia mosontomina hiala amin'Andriamanitra mba ho isan'izay ho very. Ary tsy tokony ho taitra tsika ny amin'ny toe-javatra mitranga. Da tsika izany anandramaka tsika mandeha amin'ny marina amin'izay ataontsika rehetra, tsy maintsy misy mpanenjika ary torak'izany io zavatra mitranga eto amin'ny firenena io, ny fanaka-tsakanana maro isan-karazany manoloana ny fikasana tsara mba ampivoatra ny firenena. Ary tsy tokony hoadinitsika ny teny fikasana. Any amin'ny Zakaria 4:7 Jehovah izay miteny hoe: ary izao dia ho mandafy manodidina azy zao izay ary voninahitra eo voany. Teny tokony homena ny zanak'Israely izay mibaiky nomen'Andriamanitra azy dia ny anangana ny tanàna efa rava afaka atao Babilôna, dia anangana ny tranon'i Jehovah. Kanefa dia ho natrehan'izany baiky nomenan'i Jehovah izay dia nisy ny fanenjehana, ny fandrahonana, ary nisy mihitsy ary atoko ny zanak'Israely izay ndray tendro tamin'ny firenena tsy antilisa mba hampiravoravo tanànany olona, tsy anangana nefa rava. Ary torak'izany koa ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, inena takonana ny fivoarana efa hitapoko hitam-pirenena, inena tsy hijerena ireny mba entina ho fanaratsiana ny olona izay mandeha amin'ny marina, kanefa tsy araky ny hery ananan'ny olona no ahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra, fa misy Andriamanitra mitantana sy miaro. Ka rehefa nyteny Andriamanitra dia tsy maintsy to izay rehetra ny teneniny, ary izay no mahatonga antsika mifikitra mafy amin'ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra, satria izy no mandafy manodidina tokoa ary voninahitra eo voany. Kanefa natonga ary izany teny fikasana izany tsy midika izany fa moramora ny fananganana nefa rava, moramora ny fivoarana, fa ao anatin'ny ady. Ary inona moa no mahatonga an'Andriamanitra hamela antsika hiasa ao anatin'ny ady takan'izany, mba fahatsika migoka ny fahasambarana sy ny fandresena
hoe niady ady nandresy ary manahoana moa zany hoe niatrika ady zany kanefa mivoko mpandresy feno fifaliana tanteraka fa tsy mieritreritra mihitsy hoe inona moa no ampatahotra. Teny soratra masina moa no milaza hoe raha Andriamanitra no momba antsika iza no tohatra antsika fa tsy entina mpirery anja ny zavatra rehetrarehetra zany fa entina mpanetretena eo ambaniny fitantanan'Andriamanitra. Sambatra izay enjehina no famarinana no sy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Marina fa fanjakan'ny lanitra ny resahan'i Jesosy Kristy fa fanomanana izay ny fanjakan'ny lanitra izay dia amin'izao andro mpahavelomantsika izao. Izay nge no andehanantsika amin'ny marina. Tsy misy dikany raha ohatra hoe andeha amin'ny marina fotsiny amin'izao kanefa tsy manantena ny fiainana mandrakizay. Fa ny antony andehanana amin'ny marina dia nitahotra n'Andriamanitra mba tsy hahatonga fandringanana satria rehefa mihodina amin'Andriamanitra dia mbola tsy maty akorytsika dia efa mitady ny vokatry izay le fihodinana amin'Andriamanitra ary ny tena mampatahotra dia ny fijaliana mandrakizay izay miandry ao aoriana. Sambatra ianareo izy raha tsy ny olona sy enjehana iresiny izay teny ratsy rehetra hitenena ny lainga anareo no miamika fa hafa Jesosy. Miafina ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny tsy ambaratelo ny fahasambarana tsy mora ny miaina ao anatin'izany kanefa raha tena hikatsaka n'izay fahasambarana izay izay ao ambadiky ny fahasambarana ny fahombiazana amin'izay rehetra tanterahana dia tena sambatra ary tsy tokony ho taitra araka ny resahantsika hoe lalam-piainana tsy maintsy izorana izany ary Jesosy raha dia efa niteny mihitsy any amin'ny Jaona 4:12 hoe raha nanenjika anareo izy dia tadidio fa za efa nenjehany taloha anareo satria tsika mpanaradian'i Jesosy ka Jesosy ary Andriamanitra tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity nenjehany maika fa isika zanak'olombelona izay tsy tanteraka tsy maintsy enjehana tahaka nanjoan'i Jesosy fa ny zavatra nieretan'i Jesosy mafy kokoa no ny zavatra nieretantsika fa raisitsika ho toky sy fanantenana ny fahafantarana ny lalam-piainana ny zorany mba hananantsika toky tanteraka mihitsy hoe na ny fahafatesana azy resin'i Jesosy. Vokatra izay tena fahatsapana ny teny fikasana no omen'i Jesosy izay mahatsapa tanteraka mihitsy rehefa mandeha amin'ny marina tsy maintsy enjehana miafina ao anatin'izay ho tsika ny tsy ambaratelo ny fahasambarana ary misy vokatsoa izay voman'Andriamanitra ao antsika dia ny 2:12 hoe mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pidianareo any an-danitra ozy fa izay niany nanenjehany mpaminany izay talohanareo. Asaina mifaly ao anatin'izany dikan'izany tsy ho resy tsy akory isika fa tsy maintsy mivoaka mpandresy lehibe ny valim-pity ary misy vokany ny ezaka rehetra tanterahana miaraka amin'Andriamanitra fa tsy ny ezaka ataon'ny tena kanefa izay fahombiazana izay ao anatin'ny fanetretena manamandrakariva no hanatanterahana an'izany. Izay no natonga antsika nijery ny tantaran'i Daniel izay nandritra n'ireo taona maro ny fandimby sy ireo mpanjaka izay nitantana ny Babilôna ny fandimby teo ny Babilôniana, ny Mediana sy ny Persiana ary nandritra ny vanim-potoana izay nampatanjaka ny firenena Babilôniana dia velona mandrakariva Daniel ary vavolombelona nahita ny toe-javatra nitranga tamin'izany vanim-potoana izany ny fahasairanana ny adyzenatrehana kanefa noho ny fandehanany amin'ny fahamarinana na dia andeva azy dia nankasitrahany mpanjaka tamin'izany ary napetrany ho isan'ny mpitantana teo anivon'ny fanjakana vokatra izay fandehanany tsy misy tsiny sy fiazonany fahamarinana izay. Tsy zakan'reto naman'izay voatendry miara-miasa aminy izay fanjerevantsika tamin'ny farany hoe nanendry solompanjaka ny Darius tamin'izany vanim-potoana izany ary nikasy izy ametraka ny Daniel ao amboniny izy ireo ary ny asa izay nametrahana ny Daniel dia mba hanara-maso ny fomba fiasan'reto solompanjaka reto sy handray ny tatitra rehetra makasika ny fitantanana fanjakana izany hoe manana fahefana mihitsy Daniel zany tena hiteny an'ireo olona reo rehefa tsy mahomby ny asany fa mitaiza an'ireo olona reo ihany koa mba andeha amin'ny fahamarinana
ary reo olona teo ambany fahefandreo dia azo lazaina fa tena tsy andevo akory fa tena olona teo amin'ny firenena babiloniana mediana sy persiana kanefa Daniela le no heverina fa andevo ireo io ny tonga lehibeany tsy zakandreo zany ary zay natonga azy ny alina ny Daniela ary nijery nitetika rehetra ary tsisy azo nanakanana ny Daniela nanendrikendrehana azy ary zay no natonga andreo eo amin'ny Daniela toko fahenina andiny fahenina dia ory ireo lehilahy reo tsy hitatsika zay hampangatsika io Daniela io raha tsy ny amin'ny lalàn'Andriamanitra no misy hitatsika hampangana azy fa nijerevantsika teto zany ny famarinana zay fikiriny iny ihany no entina nenjehana dia taka ny zavatra hitatsika amin'izao vanim-potoana izao ange ezahana hafafy ny laika rehetrarehetra manoloana ny fiezahana hanarina ny firenena ary tsy vitan'io misehatra rano fotsiny azy fa na misehatra ara-panahy rehefa misy mpanompon'Andriamanitra ka miezaka mamerina ho amin'ny loniny ny olona kristiana iondrika eo anatin'ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tonga eo foana ny fanenjehana satria nahoana le voninahitry ny tena no hitan'ny olona ary tsy te hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa le tompontsoa ho an'ny tena no mahatonga n'izany rehetrarehetra zany ka mandefa n'izao teny lainga rehetrarehetra io mba entina mifanaratsiana hanampim-bava ny olona miazona ny marina fa saingy zany rehetrarehetra zany tsy mahasakana akory ny programan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona teo anatrehan'izay nefa dia nitetika nataon'izy ireo namitaka ny mpanjaka izy nanaovy ianao lalàna ozy fa nizaniza mangata-javatra na amin'Andriamanitra na amin'ny olona ao anatin'ny ray volana dia atsipy ny andavaky ny leoana Daniela nefa fananana fahazara miresaka amin'Andriamanitra mangataka amin'Andriamanitra mifona amin'Andriamanitra fa zay le fandrahonan'izay tsy nanana ny Daniela tahotra fa nataony eo ambony javatra ny firaisana avy amin'Andriamanitra ary fahamarinana zany ao amin'ny lalàna tsy maintsy ho an'ny olona izay manaraka amin'Andriamanitra mifandray amin'ny mandrakariva olombelona ty amin'ity zao tontolo zao ty ambony aza iketeny maika fa Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra dia zay Daniela tsy hoe nini izy nandika ny lalàna napetraka ny mpanjaka fa efa fiainany zany tsy afaka nofo ny fiainany ary zay le hoe indraindray rehefa mandeha amin'ny marina ianao dia misy foana baiko mba hatonga nyny olona iny hiala amin'ny fahamarinana ary anaiky ny toromarika rehetra zay apetraky ny olona zay mifehanao teo anatrehan'izay nefa tsy hoe nanao fananiny Daniela ka teny akalamanjana teny no nandeha nivavaka fa efa fombany hatrao tokantranony ny mivavaka inona zavatra mitranga ny andiny faraiky amby folo eto izatsika ary inona moa nytanjona kendretsika ny valiny ny fiazonana ny marina dia misy vokany io ny valiny fanaovan-dratsy misy vokany io ary io no tena tokony ho tandremantsika satria ty tantara ity dia mametraka safidy ho amin'ny olona izotra ny marina ve sa ho isan'ny hipetraka ho mpialina sy mpanenjika fa samy misy zavatra hiatraika aminy ao ariana kely no mifantatra Daniela osy fa efa voaizitra soniny didy dia nakao an-tranony izy ary ny varavarakely ny tranony ambony ozy na nandrify any Jerosalema dia nivoa ko ny telo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany dia somaritaka ny vory ireo lehilahy ireo izy ka nahitany Daniela mangataka sy mifona eo anatrehan'Andriamanitra dia nanatony izy ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka noho ny amin'ilay lalàn'ny mpanjaka ka nanao hoe moa tsy misy lalàna na sinosiniva fa nazovina no fangatahana na amin'Andriamanitra na amin'ny olona ao anatin'ny 70 andro ao anatin'ny 30 andro afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka ao dia atsipy eo andavaky ny liona mpanjaka namalika ny nanao hoe marina zany ozy araka ny lalàny mediana sy ny persiana zay tsy azo ovany dia nitenindreo ka nanao hoe teo anatrehan'ny mpanjaka hoe lay Daniela isan'ny baba avy amin'ny taranaka Joda dia tsy manaiky anao na ny lalàna zay nasianao siny ry mpanjaka ao fa manao fangatahana intelo isan'andro izy zany hoe ny olona miazona ny marina zany dia misy mpiandrikendro tohana mandrakariva
arahana maso tsokolovina daholo ny zavatra ataony rehetra mba entina hanaratsiana azy eo anatrehany lehibe ohatra ny mahavareny zany tsy mahay mipetraka any am'izay misy azy le olona fa de miandrika endrotoana am'izay atao rehetra ny fomba fiteny andrasana kendrotoana teny latsaka andrasana kendrotoana ny asa zay atao andrasana kendrotoana ary entina ho fanaratsiana tsy mijery ny zavatra tsara vita fa entina hanaratsiana endry fomba nanatanterahany an'izany de tsy araka ny tokony ho izy ary zay le everiny reo olona mpanenjika fa marina eo aminy kanefa araka ny nambarantsika hoe tsy misy olona afaka hiteny fa mandeha amin'ny famarinana zany raha tsy olona matahotra an'Andriamanitra ahoana moa no fataran'ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra ahafahany manatanteraka ny marina satria Andriamanitra ny marina ary zay ambaran'Andriamanitra ihany no tena izy fa matoa tonga amin'ny fanenjena de ny azo antoka de zao resaka fotsiny atao eo ambavany hoe mino an'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra fa tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra fa ny olona tena matahotra an'Andriamanitra de na inona zavatra idonana inona zavatra hiatra ny inona lalàna zay mipetraka taka ny Daniel nivoaka ny lalàna ny didy tsy mahazo mangataka na amin'iza na amin'iza ao anatin'ny ray volana fa tsy amin'ny mpanjaka ihany Andriamanitra ny lehibe tokony ho ekena de Daniel nytohizany ihany ny fomba fanao kanefa tao anatin'izany Daniel anga nahafantatra hoe misy pitsikilo izy fa reto pitsikilo reto nefa de manara-maso azy ary nitanjona kendreny de nanamarina ny teniny hoe tsy mihita atsika zay hampangatsika io Daniel io raha tsy ny amin'ny lalàn'Andriamanina no misy hitatsika hampangana azy zany hoe raha dika amin'ny teny tsotra tsy ho hitatsika zay hampanganan'io Daniel io raha tsy ny amin'ny famarinana tazominy le famarinana no entina hanaratsiana azy de nentina teo anatrehan'ny mpanjaka satria efa voasininy didy ary ny mpanjaka tsy nanany eritreritra mihitsy ameliny Daniel fa everiny fa mba hampitoetra tsara ny fanjakana ny antony nanasoniavany an'le didy ka tsy fantatr'ireo ny mpanjaka fa teti-dratsy nataon'reto solompanjaka reto mba hamelezana ny Daniel ka rehefa tena namafisiny ianao ke nanao soniny didy araka ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana zay tsy azo ovana marina zany izy ny mpanjaka zay vao napetrany am'izay le Daniel le nifidinao le nametrahanao fitokisana indro fa mangataka intelo isan'andro izy inona ny zavatra mitranga teo anatrehan'izay satria tsy tena mbola fantatry ny mpanjaka le antony natonga nyreto solompanjaka namany Daniel reto zay ny ampangazy de tezitra indrindra ny mpanjaka mosy raha narezany teny zany nefa maty ny ihany izy ny anafaka ny Daniel ka nanao zay tratry ny heviny amonjy azy mandrapiletiky ny masoandro ina moa no natezitra ny mpanjaka tsy de Daniel loatra le nivavaky ny telo isan'andro kely natezitra ny mpanjaka fa natezitra ny mpanjaka rehefa tena hidirana lalina de le didy sy lalàna zay ny soniaviny zay tsy afahany miverina araka ny teniny hoe maty ny ihany izy osy ny anafaka ny Daniel ka nanao zay tratry ny heviny amonjy azy mandrapiletiky ny masoandro zany hoe mitady ny hevitra rehetrarehetra izy satria fantany ihany fa maro ny Daniel tsy misy taka ny Daniel teo amin'ny fanjakany ary zany ny toe-javatra misy eo amin'ny tontara zay andalovantsika amin'izao vanim-potoana zao tsy takona fenina tsy hoe fankalazana olona anankiray fa raha teo amin'ny tantara ny firenena tsy mbola misy ohatran'izao marina fa tsy misy olona tena hoe tanteraka zany fa raha ny zava-bida sy ny zavatra kendrena mba hanarenana ny firenena tsy mbola nisy ohatran'izao hatramin'ny tantaran'ny firenena fa saingy hodin'ny olona tsy hita fa fanaratsiana foana ny zavatra mitranga ary amin'izao vanim-potoana zao ihany ko tsy mbola misy ohatran'izao raha taloha zany ianao no hoe andeha hitsangana ka hitondra fanavaozana ara-pivavahana fanenjehana mahamaivay marina fa mitoy ny fanenjehana fa tsy misy fanavaozana ara-pivavahana tahaka ny amin'izao andro zao fa saingy miteraka fanenjehana avokoa zany rehetrarehetra zany ka teo anatrehan'izay nefa de nitady ny hevitra rehetra ny Dariusy mba hanavotana ny Daniel fa saingy efa voasiny le didy tsy afa nanoatra izy teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay
dia somaritaka ny voroany amin'ny mpanjaka ireo lehilahy reo ka nanota amin'ny mpanjaka hoe aoko fantatrao mpanjaka fa zao ny lalàny mediana sy ny persiana ny lalàna sy ny didy izay fanavoaka ny mpanjaka ozy dia tsy azo ovana voatazona tamin'ny zavatra nataony ny mpanjaka ary zay ny natezitra ny mpanjaka naninona koa ny nanao sony anty didy ty ay Daniela ny tiany reto ho tetehana ho aringana ho vonoana hiala eo amin'ny toerana misy azy dia nandidy ny mpanjaka ka nentiny Daniela ozy ka natsipy tao andavaky ny liona dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe Andriamanitra izay tomponao mandrakarivany amonjy anao ary nisy vato natapona ny vavalavaka ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanombokasehany sy tamin'ny fanombokasehany ny andren-dahany mba tsy hovana ny teny ny amin'ny Daniela tsy afa nanoatra ny mpanjaka fa tsy maintsy natsipy tao andavaky ny liony Daniela milaza zavatra maro mitsika raha eo amin'ny tantaran'ny firenena zany eo amin'ny tantaran'ny olona miazona ny marina satria raha mijery fotsintsika eo amin'ny tantaran'ny firenena efa tena latsaka kanterena nge ny firenentsika miaina tao anatin'ny fahantrana ary raha nanomboka ny fanavaozana mba entina anarenana ny firenena dia tena tafalatsaka mihitsy tao andavaky ny liony satria inona ny zavatra mitranga vao nanomboka ny fiovarana iny ny valanaretana ary faly mihitsy ny mpanentsika teo anatrehan'izany hoe tena latsaka ao andavaky ny liony tsy ho tafavoaka intsony ahoana ny fomba anarenana ny firenena manoloana ny toe-javatra misy satria tena nikatona avoko ny sistany rehetra ary tena nieritreritra fa tena eotra lavitra nohony tamin'izay mitranga hatr'izay ny zavatra enjady teto amin'ny firenena kanefa ny zavatra tena nanaitra ary tsy takona fenina zany tsy hoentina hoe tena hanindraindrana ny fitondrana izay misy amin'izao vanim-potoana zao fa nitoy na dia teo anatin'ny zavatsarotra niady zay natrehana niady tamin'ny aretina tsy mijanona na dia teo arany hoe tena tsy afaka ny asa ny mpiasa fa ny fampivoarina firenena nitoy miandalana hatrany ary nahagaga ary ao anatin'izay fahasairana izay mbola nahavita nanampy ny akamaroan'ny olona sahirana fa tsy hitany mpanenjika zany satria tsy marina ny lalaka izorany raha ny tenako manokana dia tsy mba miandany amin'izany izy fa ny voalaza ny soratra masina dia manaiky ny fahefana zay misy zay ary mitondra-mbavaka ny mpitondra zay mitantana satria tsy misy mpanjaka tafapetraka zany raha tsy Andriamanitra ny mametraka azy eo ka raha mandeha amin'ny marina kosa ny mpanjaka dia adidinao no manampy azy ary inona ny zavatra tokony ataon'ny malagasy tokony ataon'ny isambatan'olona raha te hampivoatra ny firenena tsy resaka adila politika no entina anarenana ny firenena fa za ianao mandiana ny marina ampianaro andeha amin'ny marina ny zanakao ampianaro andeha amin'ny marina ny manodidina anao indrindra ho antsika fiangonana tsy tokony hiditra amin'izay adila politika fa ny zavatra tokony atao dia taizao ny olona ao anatin'ny fiangonana mba hiazona ny fahamarinana fa raha nisy ambatan'olona tsiraray avy no mandeha amin'ny marina zay ny marika ho fitiavana anty tamin'ny razantsika ity sy fanampiana ny mpitondra amin'ny zavatra kendreny atao fa ny zavatra mitranga nefa dia zao tsy misy ezaka atao ny mpanenjika mba hitondra fanarenana fa fanakanana sy fandrodanana ny zavatra efa misy ary na eo amin'ny sehatra ara-panahary dia toraka izany ihany koa hoe raha tena olona tena matahotra amin'Andriamanitra dia zao mitaonany olona iondrika indray mandeha ao anatin'ny soratra masina ary mamatatra ny fahamarinany teny soratra masina ary tsy menatra hiala amin'ny zavatra tsy marina fa ny roso mandrakariva ho any amin'ny fanavaozana satria Andriamanitra tsy misy marimaritra iraisana ao amin'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra toka tena izy zay nylazay molony tsy misy ovana any amin'ny salama raha mijerytsika ary zay nge no antony fitorina ny filazany tsara mba hiverenan'ny olona ho amin'ny loniny tanteraka any amin'ny salama fa 7:20 dia zao no ambarany eo
mahakasika ny tenin'i Jehova andiny 7:telopolo sy 4:telopolo nefa mifamindraboko sy tsy hofoanako aminy ny famarinako tsy avadiko ny fanekeko tsy hotsoahako ary nolazainy molotro tsy hovako tsy misy miova ty tenin'Andriamanitra ty tsy misy miova fa saingy ny foto-kevitra zay entina amin'izao vanim-potoana zao zay ny mahatonga ny olona nge tsy mandeha ny mariny ary tsy afaka mametsiny ny mpanao politika isika satria ny akamaroan'ny mpanao politika dia saiky mivoaka vao anatin'ny fiangonana avokoa fa manahoana ny fomba nitaizana nireo mpanao politika ireo misy zavatra tsy marina nitaizana azy matoa zao mitoetra misy fa matoa mandeha amin'ny marina koa ny mpanao politika dia tsara taiza tao amin'ny fiangonana zay misy azy kanefa na tsara taiza ndraindraiky ny fiangonana misy zavatra tsy marina koa tazominy fa le toepana anana n'le olona koa dia zao mifikitra amin'Andriamanitra matoky amin'Andriamanitra ary zay tahotra an'Andriamanitra zay no mibaiko ny fiainany rehetra ka tsy mijery zay tombontsoa ny tenany izy fa taka an'Andriamanitra naniraka an' Jesosy tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty nandany tenany izy mba ho famonjena ny hafa ary zany ny tena ahitana ny tena fitiavana tsy mijery zay tombontsoa ny tenany fa mitsinjo mandrakariva ny hafa ary zay no andrasana mpitondra tsy le anango karena ho an'ny tenany fa le mitsinjo ny sambatan'olona eo anatrehan'izay kanefa raha vozay ny zavatra mitranga dia tsy maintsy misy ny fanenjehana amin'ny fomba tsy takatry ny saina mba hisakana naneny olony tsy hitondra fivoarana eo amin'izay ataony rehetra ny zavatra nisy nefa dia Daniela tsy niala tamin'ny famarinana fa ny zavatra mitranga dia zao io milavaka ny leona tsy maintsy ny atsipia ary zay ny zava-panatitsika hositona ary zay ny nentina nanenjehana satria le toe-javatra mitranga ny aretina zay mitranga fanenjehana avetsy averoa ny fikasahana amoniny mpitondra dia lasa nentina fanaratsiana hoe tena olona raha tsy vitana aizako hatramin'izay tsy nisy an'izany valana aretina tena an'izay fa no ny any mihitsy no natonga an'izany zany no entina ho fanaratsiana kanefa araka ny tenin'i Jehova eo mandafy manodidina ary voninahitra eo foana ny antony nisiny zany rehetrarehetra zany dia mba hisehoany voninahitra Andriamanitra hoe na eo ara zay toe-javatra sarotra zay dia aoka hisongatra ny masony rehetra fa mahita lalana hitondrana famonjena ho an'ny olona miazona ny famarinana Andriamanitra ary amin'izany vanim-potoana zany tsy le olona no deraina fa mampidera an'Andriamanitra hoe tena hafa ny fomba hitantananao anay Jehova no menao mpitondra endry ka na dia teo raha ny toe-javatra sarotra dia zao mivoaka ho mpandresy mandrakariva ary azo lazainy tsy fireriana fa ny anton'izany fa tena misotra ho any amin'ny lalan'ny fandresentsika amin'izao vanim-potoana zao ny mpanjaka tsisy azony nataonge fa dia nijery any Daniela inona ny zavatra hitranga fa nytao anatin'ny fon'ny mpanjaka dia hoe Andriamanitra ao zay tomponao mandrakarivany amonjy anao ary nisy vatona tapina ny vavalavaka ary ny mpanjaka ozy nanomboka izany tamin'ny fanombokasehany sy tamin'ny fanombokasehany andrindahany mba tsy hovana ny tenin'ny Daniela satria fantatry ny mpanjaka mihitsy fa ny Andriamanitra zay ivavahany Daniela dia mamonjy azy mandrakariva dia nahatonga azy hoe ny Andriamanitra ao ane amonjy anao satria tsy nieritreritra mihitsy hoe olona tsika ondavaky ny leona ve ho tafavoaka velona dia tahaka an'izany keo nanjo ty firenentsika ity tahaka ny enjera tao andavaky ny leona voatapina vato mihitsy tsy afaka nanotra ny Andriamanitra zay ivavahanao ane mba hamonjy anao inona ny valin'izay Zakaria 4 io ny teny fikasana anaranantsika azy ary tohizatsika ny manaraka satria nisy soa no raisiny Daniela fa nisy koa valiny ho an'ireo olona be felonana zay namelany Daniela ka natonga ny toe-javatra io mitranga Zakaria 4:2 fa zao Jehova ho mandafo manodidina azy ary voninahitra eo afovoany nambara tamintsika io teny fikasana tokony ho raisina mpinoana ary zany tsy tokony hisalasalantsika ka na atsipy ao andavaky ny leona azy dia zao tanteraka ihany ankeny eritreritry mpanjaka Darius tamin'ny Daniela Andriamanitra zay tomponao ane amonjy anao amin'ny vavan'ny leona dia hitatsika
mitanatana vava amin'ny fomba maro isan-karazany vavany leoana izay tena eritreretina fa hamonany Daniela ary tia toraka izany keo eo nivon'ny firenena eo nivon'ny fiangonana mitanatana vava tsy tafavoaka io tsy maintsy maty eo kanefa dia miteny toky zaho ozy Jehovah vo mandafy manodidina azy ary voninahitra eo foana marina io tenin'i Jehovah io ary dia ny fotoana no hamaritra amintsika ny zavatra ho tanterahana tsy maintsy miseho voninahitra Andriamanitra dia hivavatr'isika Jehovah Andriamanitra ray misaotranao izay no ny teninandray izay tonga mampahery anay mandrakariva manoloana ny ady sarotra izay tanterahana fanenjehana maro isan-karazany tety ratsy rehetra mba hisakanana tsy ho tonga amin'ny fivoarana ary na dia ny fihezonana ny marina ny amin'ny teninao ary dia tonga avokoa ny fanaratsiana sy ny fahafilainga rehetra kanefa ny teninao dia manome toky fa mandafy manodidina ianao ary voninahitra foana ary ny tantaran'ny Daniela dia toky sy fanantenana ho anay satria na dia mimpanjaka rakivy teo anatrehan'izay tia navitra ny Daniela kanefa to tsisy hevitra fa latsaka ao andavaka ny leoana ary tarainy ny Andriamanitra izay tomponao engany izy mamonjy anao matoky izay tompo na inona ny lavaka anipazana anay izay ny azona ny famarinana dia tahaka ny zavatra nataonao tamin'ny Daniela koa ny zavatra tsy maintsy hitranga satria tsy hery ny Daniela tsy herinay matoa tahaka an'izao ny fiainanay fa famindramponao lehibe sy fanatanterahana dia ny fikasanao zaho dia voninahitra eo foana dia misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen. Manao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.